araka ny nambara tamintsika teo dia loha hevitra vaovao ny ainantsika hoe mampahery ny fanahy masina ny filazantsara akanjonao toko voalohany andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo no akatsika an'izany fa mialohan'izay aloha dia tsara ny miresaka ny amin'ny testamenta taloha dia joba toko fahatelo amby telopolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito zany misy efatra namany joba ary izy ireo dia ny fandimby nandray fitenenana arakarajokony ka eto amin'ity joba toko fa telo amby telopolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ity dia Elio lay tanora indrindra no mandray fitenenana ary rehefa mamaky ny joba nareo dia ny toko faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fito amby telopolo efa ifarana zany ny fandraisana anjara an'ireo namany joba ity teneniny Elio ity eto amin'ity toko fahatelo amby telopolo ity ny andininy voalohany sy ny faharoa dia somary manao sasy teny i Elio zany sy tonga dia mivantana izy fa eo amin'ny andininy fahatelo izy vao miteny hoe tena hiteny mahitsy aho izy ary ny ao am-pony mihitsy zany no avoakany dia ny tenany no teneniny ny tenany no ambarany melohan'ny dirany amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faraka amby folo tsy mivakitsika teo zay nany melohan'ny joba ny amin'ny melohan'ny Elio any joba noho ny fiampangany an'Andriamanitra zany dia zao zany le mba fanambarany Elio ny tenany ilazany koa fa tena olon'Andriamanitra izy ary tena Andriamanitra mihitsy no nanao azy hoy izy amin'ny andininy faefatra vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahin'Andriamanitra no nanao ahy ary ny fofonainy tsy tonona namelona andininy fa enina indro izao koa mba an'Andriamanitra tahaka anao ihany eny izaho koa mba nosombinana avy tamin'ny tany manga ilazany zany fa tena manome voninahitra an'Andriamanitra izy ary joba tsy tokony hanameloka fotsiny an'Andriamanitra amin'izao zava misy izao fa hoy aho teo hoe lazay izay fa ny jaonina toko voalohany andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo no tiako ry havana raha sitrako ao mba azokafy aleo ivelatra eo fa io no akatsika fampianarana mariana fampianarana fa tsy toriteny inona mahasamihafa an'izany amin'ny toriteny dia fanazavana fofo ihany fa fampiarana ny tena be dehibe fa ny fampianarana kosa dia fampianarana arak'izany fampianarana no tena be dehibe dia atsika no misintona zany an'izay atsoina hoe na atao hoe fampiarana ao anatin'le izy inona ary tio atao fampianarana amin'ity androany ity mahagaga ry havana fa tamin'ny heriny tamin'ny tavabolana dia efa niresaka ny amin'ny batisa dia mbola batisa koa no mivoaka zany eto dikan'izay misy dikany lehibe amin'ny fiainam-panahintsika zany misaotra an'Andriamanitra fa tamin'iny volana mihiny zany ny alady faharoa tamin'ny volana mihintsika dia volana aprily lasa teo azafady dia nisy batisa zany teto dia tsy haiko hoe fanamafisana an'izany ve sa ahoana fa dia resaka batisa indray koa ny hitantsika amin'ity jaonina toko voalohany andininy fa roa amby telopolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo hitantsika androany hitantsika voalahatra vakiana amin'ity anio ity zany ho zaraintsika roa izy voalohany batisany jaonina dia ny faharoa ny batisany Jesosy zay zany izy batisany jaonina dia ilay jaonina mpanao batisa izany zay atao hoe zokony Jesosy enim-bolana tovotoana izy zany fa zokony enim-bolana fotsiny inona ny batisany jaonina rehefa nitorony fibebahana ho famelan-keliko jaonina dia zay nandre azy dia resy lahatra tao am-pony ka dia nangataka taminy mba atao batisa izay natao batisa tamin'izany dia nibebaka tao amin'ny fony zay le anaty ary le endriky le batisa indray kosa le endriky ivelany hitany zay nanatrika rehetra teo zay natao batisa amin'ny jaonina koa tamin'izany dia navelan'Andriamanitra ny elony ary farany zay natao batisa ny jaonina raha kamatsika daholo ny voalaza ao amin'ny Matio, Marka, Luka
ary Jaona dia nisy fiovana teo amin'ny fiainany zany. Dia misy karazan'olona tantarainy Likao, ny vahoaka, ny miaramila, nina rehefa natao batisa dia rehefa nandreny toroteny azafady dia inona ny atao sy ny sisa dia nanontany tamin'ny Jaona, zao nataonareo, zay zany le nisy fiovana teo amin'ny fiainana. Zay le antsoina hoe batisa amin'ny fibebahana ho amin'ny famelan-keloka. Niainga tamin'ny fandresen-dahatra an'le olona, tsisy naporisika, tsisy nanao endana mba milahatra koa ataony Jaona batisa, tsisy, fa tena nahimpon'le olona mihitsy, fandresen-dahatra tao anatiny ny hoe Jaona ataovy batisa ao. Ary zay koa nitazontsika fiangonana ary havana, fandresen-dahatra ho an'ny tsirairay avy ny batisa. Ho an'ny batisa ny zaza dia fandresen-dahatra ho an'ny ray aman-dreny antitanteriny, fandresen-dahatra ho an'ny ray aman-dreny niteraka. Tsisy mihitsy eto endana fa zay atokanao amin'ny batisa, tsy ia, fa fandresen-dahatra anao tenany ary fandresen-dahatra ny ray aman-dreniny, zay vao atao batisa. Hitantsika eto zany. Faharoa, hitantsika eto koa ny rano. Ny rano dia famantarana hita maso amin'ny sakramentan'ny batisa. Satria nahoana? Ny rano no aina mamelona ny zavaboary rehetra. Noho izany dia ny batisa zany mamelona antsika amin'ny lafiny ara-panahy ho an'ny fiainantsika ho avy rehetra. Ny rano koa no manadio, manala ny loto rehetra. Ary zay le batisa ny fibebahana ho amin'ny famelan-keloka, marika hita maso fa voavela heloka ihany koa lay olona natao batisa amin'izany. Ilaina eo amin'ny fiainantsika ny batisa ny Jaona mba ho fampatsiovana fa zava-dehibe mialohan'ny batisa ny fibebahana ary havana, fiovana fiainana, fiovana fanao, fiovana an'izay tsy mety natao tany aloha mba handendray amin'ny lalana voasorotr'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy manomboka izao, manomboka amin'izy vita batisa izao. Fiainan-baovao no iainana manomboka izao. Dia tonga amin'ny fanontaniana hoe fa ahoana ary Jaona mpanao batisa nanao batisa ny Jesosy, nefa Jesosy tsy nanota. Inona no hevitra izany? Tamin'ny voalohany aloha dia nandady Jaona tsy nety nanao batisa satria nahoana? Masina indrindra ity Jesosy ity, tsy manana ota veriverina dia kely akory azy izy. Noho izany tsy misy tokony hibebahany amin'izany batisa ny fibebahana izany. Kanefa dia nataony Jaona batisa izy satria anankiroa. Ho an'i Jesosy voalohany dia io ny fotoana anehoana ny mahamesi azy. Teo Andriamanitra no niteny, teo Andriamanitra nanatrika teo, ary fanahy masina koa ny endrika inona? Voromailala. Zany hoe teto zany no nosehoana sy nanambarana fa Jesosy Kristy no Mesia. Zava-dehibe zany. Ary indrindra ho an'Andriamanitra ny batisa natao tamin'i Jesosy dia teo ny fanambarana miezinezina nataon'ny Tompo fa zanaka mahalala an'Andriamanitra. Ity Jesosy Kristy ity tamin'izany fotoana izany maro ny jiosy tsy nanaiky mihitsy hoe zanak'Andriamanitra izy. Maro ny jiosy tsy nanaiky mihitsy hoe Mesia izy. Eto zany nanekeny Jaona, nanekeny Jesosy, ataony Jaona batisa tsy fibebahana mihitsy fa fanehoana, ampahibe maso eo anatrehan'le Andriamanitra tokana. Nefa telo fiseho, Andriamanitra ray ny teny, Jesosy Kristy efa io fanahy masina nidina tahaka ny voromailala, anambarana mezinezina fa Jesosy ny Mesia, izy no zanak'Andriamanitra, ilay zanaka tian'Andriamanitra. Ary dia resy lahatra Jaona hitantsika eto amin'ity toko voalohany 4:4 ity dia niteny hoe ary nahita aho
ka nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Zay ry havana ny amin'ny batisany Jaona fibebahana ho amin'ny famelan-keloka. Ankehitriny ary raha mandinika an'izany tsika dia ndao mahidinao jeritodika amin'ny fiainantsika hoe inona daholo ny efa navelako taloha, sao dia mbola nisy ny sokafana, sao dia nisy mbola niverenana, sao dia nisy mbola natao indray. Inona ny efa mibebahana taloha fa tokony efa avelany zany amin'izao resaka batisa ny Jaona zao. Faharoa, tenenina ito amin'ity andininy fahatelo amby telopolo tapany farany ity fa Jesoa mihitsy zany no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Zay zany teneniny Jaona eto amin'ity andininy fahatelo amby telopolo amin'ny Jaona toko voalohany tapany farany ity amin'ity andininy fahatelo amby telopolo ity. Zao ny zavatra misy. Ny tena marina dia zao, raha miresaka zany eto hoe batisa ny fanahy masina zany, batisa ny Jesoa izany, batisa kristianina izany, iray ihany ry havana no hevitra zany, tokana ihany no ambaran'izany. Dia le batisa iainantsika amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina iainantsika amin'izao. Maninona no atao hoe batisa ny Jesoa izy? Satria toy ny atao tombo-kase isika. Ilay tombo-kase no manamarina an'ireny le karatra misy ny saritsika ireny zany. Raha tsy misy an'le tombo-kase dia tsy ara-dalàna, dia mila jerena tsara koa hoe iza le nanao an'ilay tombo-kase na tampon zany. Ny batisa dia toy izay rehefa atao amin'ny anaran'i Jesoa, satria miompim-piainana aminy tsika manomboka eo. Fiainana feno miaraka amin'ny Jesoa Kristy ny fiainantsika manomboka eo, ary indrindra ny sitrapon'ny tompo no sitrapontsika. Ray zay. Fa faharoa, ny batisa amin'ny anaran'i Jesoa koa dia an Jesoa tanteraka le vita batisa manomboka izao. Misy ry havana, ary tsy afa manoatra moa ny ankizy, indrindra ny zaza, fa nanay efa vita batisa dia mbola ampimbozonana an'izao karazana fanafody samihafa miaro amin'ny loza sy ny ratsy sy ny fanahy ratsy sy ny sisa zao. Mbola entina indray angataham-pitahina amin'izao karazan'Andriamanitra kely samihafa zao. Tsia, rehefa vita batisa dia an Jesoa ray manontolo. Dia tsara be irantsika manao hoe ampia iza? Ampia Jesoa. Ampy Jesoa an'ny vita batisa, tsy mila pino, tsy mila pino ninninona intsony. Ny batisa kristianina dia atao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina ho iaho teo, mba handray ny fitahiana rehetra omen'Andriamanitra ny zanany. Vita batisa ifandresantsika teo ny batisa amin'ny anaran'i Jesoa, fa hoana indray kosa ary le batisa amin'ny fanahy masina, batisa amin'ny anaran'ny fanahy masina ry havana. Zao rehefa vita batisa ny olona dia tokony ho velona ao anatiny fa nandray ny fanahy masina koa izy. Ary mahafinaritra satria ny Koritianina voalohany toko 12, toko 17 ary toko 18 dia miteniny amin'ny atao hoe fanomezana fanahy masina, don de l'esprit, zay adikatsika koa hoe fanomezam-pahasoavana. Rehefa natao batisa ny fanahy masina koa zany ianao dia nomena fahaiza-manao, nomena talenta, nomena zontom-po sy ny sisa rehetra manompo an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Tsy fanomezam-pahasoavana. Ny fanomezam-pahasoavana raha entina manao ny zavatra samihafa any ivelan'ny fiangonana, ato izy no antsoina hoe fanomezany fanahy ry havana. Hitantsika izany amin'ireo entina manompo rehetra ry havana. Zao ny vita batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina arak'izany dia tsy mila entanina intsony, fa ilay fanahy masina velona ao anatiny no manentana azy hanompo ny tompo, ary voalohany amin'izany ny andeha eo naminy aty amin'ny trano fiangonana. Raha nandray ny sakramenta amin'ny batisa marina ny olona ka mahatsiaro fa ao anatiny fanahy masina ry havana dia mandray ny andraikitra feno
samy hafa kozy efa tonga ty amin'ny fiangonana tonga dia manontany raharaha mihitsy inona no andraikitra fa tsy miandro mena raharaha eto dia somary lasa saina ao ry havana rehefa mijery an'le fandarana zany fandarana isaka ny 3 volana fa isaorana indrindra nareo le mandray anjara eto foana mamaky teny mivavaka isaorana ianareo miteny zava-maneno mikirakira fanomezam-pahasoavana zany fanomezan'ny fanahy zany le manaraka omena ny vita batisa fa misy anie mbola tsy hitako teo mihitsy nefa vita batisa mpandefandasan'ny tompo e tena mampieritreritra mihitsy zany hoe fa maninona ary fa maninona eny fa na dia mivavaka azy eo amin'le maha-protestanta atsika dia misy an'ilay atao hoe fanompon'ny vita batisa na le hoe sacerdoce universel na koa le hoe fanjakam-pisorona zay vita batisa rehetra ara-dalàna amin'ny fiainany eny hatramin'ny zaza azy dia afaka mandray anjara ety ry havana mamaky teny sy mivavaka zay vao teo nanatrika ny synode tsy synode azafady fa conférence ny fiangonan-dehibe zany dia mivoaka tao mihitsy ny hoe inona ary mba omena an'ireo ankizy ireo reo sekolelady ireo ao amin'ny fiangonana fa atao tsodrany fotsiny ny azony inona mba tokony andraiky dia zany teny tamin'ny président sekolelady eto amin'ity église méthodiste uni de Côte d'Ivoire ity hoe zay dia efa lasa aloha amin'izany fa ny anay ny ankizy sekolelady dia mandray anjara amin'ny vaky teny ny ankizy sekolelady dia mandray anjara amin'ny mivavaka zava-dehibe zany ry havana zany le vita batisa nazo fanomeza fanahy masina noho izany dia manentana aza mipetrapetraka fotsiny e raisony andraikitra ry havana fa vita batisa ianao mpandray fanasan'ny tompo anao miasa ao anatinao fanahy masina ary nanomeanao feo na dia kely fotsiny azy nanomeanao vava mba azahoanao mamaly zay ilain'ny tompo amin'ny vita batisa ao anatin'izany ry havana ny misy fiangonana zay somary diso hevitra ihany marina nefa tsy marina feno misy fiangonana dia ohatran'izao ny dingana misy dingana 3 voalohany mibebaka rehefa mivebaka dia atao batisa dia rehefa vita batisa ozy dia nandray fanahy masina dia rehefa mandray fanahy masina ozy dia miteny amin'ny teny tsy fantatra hitatsika tsy hanonona ny karazam-pingo anao ohatr'izany zay teniko hoe marina fa tsy marina feno fa zadinony e fa tsy ny miteny amin'ny teny tsy fantatra ihany no fanomezan'ny fanahy masina tsia jereo ny koritianina voalohany 7:20 ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra ary dia ho anao sy Andriamanitra rehefa mivavaka zay fotsiny fa i Paoly ary mbola miteneny tena zava-dehibe amin'ny fanomezan'ny fanahy masina dia ny mitory teny satria zay maso ny olona rehetra tonga eo zany zay ny teniko hoe marina feno marina nefa tsy marina feno zany fa ianao matoy ianao afaka manompo ny tompo aty amin'ny fiangonana dia fanomezan'ny fanahy zany satria vita batisa amin'ny alàn'ny fanahy masina koa ianao ary zany no atom-pisin'ny sampana ry havana isaorana ny tompo antsika ny mampiasa amin'ny fanomezan'ny fanahy samy hafa hoy ny koritianina voalohany 2:12 hoentitsika manompo ny tompo raha nahazo an'izany ary ianao matsiary fa vita batisa amin'ny anarany Jesoa e matsiary fa vita batisa ny fanahy masina aza mipetrapetraka e ary zay le lohatenitsika hoe mampahery ny tiny ny fanahy masina ao anatin'izany zara fanompona ny menantsika tsirairay avy izany ry havako zava-dehibe eo amintsika indray ary amin'izao fiandohan'ny volana eritreretintsika ny amin'ny asan'ny fanahy izao ny mandinika an'izany batisa ny fivavahana sy batisa ny fanahy masina batisa Jesosy Kristy batisa ny fanahy masina izany io batisa ny fanahy masina io dia nanomboka teo amin'ny latsahan'ny fanahy masina asan'ny apôstôly 2 teo ny nanomboka lay fanahy miendrika inona lela mitarehinafo inona ny dikan'izany lay lela mitarehinafo dia voalohany aloha zany sady mandoro ny ota mandevona n'izay resaka impurité loto samy hafa rehetra zay ny dikan'ny afo zany manadio sy mandevona ny ota anem-po any-tsaina amin'ny fanahiny vita batisa rehetra izany ary indrindra koa lay lela no manampy antsika hiteny azontsika manambara ny avy amin'ny fanahy araka ny Jesosy Kristy dia tsy nagaga raha nitory-teny Petera rehefa avy nilatsaka ny fanahy masina ry havako tsika vita batisa koa zany zao dia miteny amin'ny teny sy ny asa rehetra mijoro vavimbelona fa vita batisa
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anarany ray ary amin'ny anaran'ny zanaka isika. Fitinina izany, fitinina izany. Vita batisa ry havana dia matsiary fa voavela eloka. Vita batisa zany dia maty ny amin'ny ota fa velona ho amin'ny fiainam-baovao indray iaina amin'ny fiainana araka amin'ny fanahy masina. Ny vita batisa dia feno fahamasinana amin'izay ataony rehetra. Tsy misy mandoto ny sainy, tsisy mandoto ny fony, tsisy mandoto ny fanahiny sy ny tena ny ray manontolo. Ny vita batisa dia tafakambana amin'ny Kristy ho tena iray aminy, ary tsika vita batisa koa dia iray ao amin'ny Jesosy Kristy miombona amin'ny ry havany. Hafa mihitsy zany vita batisa zany ary hoy Paoly, hafa zany vita batisa zany hoy izy amin'ny Romanina 9:5 hoy izy, fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Ry havako, mahere zany vita batisa rehetra ao amin'ny tompo sy ny herin'ny fanahy masina. Amen.